Fadarana ho an'ny ankizy. Ianarana soratra masina. Izaratra pako fa Diay Atamata. Diay Andriamanitra. Ampifaliana no hiarabana antsika rehetra rakizy any tokantrano any izay manjoa izao fandaharana izao. Mihintsy manantena fa ao anatin'ny fahasalamana daholo nareo Ary mikasika izany indrindra ny lesonantsika androany, lesona 10 mitondra ny lohateny hoe manomboka ao anatiny ny fanasitranana. Manomboka ao anatiny ny fanasitranana. Indray andro dia tsy salama ity zazakely anankiray ity ary niditra tao amin'ny efitrano eny izy dia niteny eny tsy salama. Dia nahaka fanafody avy hatrany eny miaraka misotro kely omena azy. Tena nanomboka nanidy ny vavany satria fantany fa rehefa tsy salama dia fanafody mangidy indray no andeha omeny eny azy. Feritraina be mihitsy izy andeha hinana an'ilay fanafody. Ohatranareo matetika manao an'izany dia niditra tao anefitrano izy mba hiala sasatra rehefa avy nihinana fanafody dia niditra tao dada. Dia angamba tsapan'ity ankizy ity fa somary tsy dia tsara mihitsy ny fahitana anazy satria hitany amin'ny endriky dada nanontany anazy izany nanao hoe manao ahoana sy izay. Dia hozy izy ity ankizy kely ity tena tsy fantatro mihitsy ry dada hoe inona ny ratsy ny fanafody sa ny aretina. Dia hozy izy dada eo mihitsy tsika izao hozy izy. Hitanse ny fanafody dia tsy mahafinaritra antsika loatra matetika mihinana anazy. Kanefa mitondra fanasitranana. Ary ny fomba fiasan'ny fanafody dia ao anaty izy no manomboka manasitrana. Ary ny fanasitranana hoentiny rehefa avy eo dia hita taratra ety ivelany. Rehefa mihinana fanafody dia afaka miverina milalao, miverina mianatra sy miramira ny endrika indray. Tsy nanana safidy ity ankizy lahy kely ity satria eo am-pandriana izy dia voatery tsy maintsy ny eritreritra lalina ny amin'izay nitenenin'ny dadany. Dia avy eo nisaintsaina izy. Efa fantany fa rehefa dada izay miteny dia misy ifandraisany foana amin'ny lafiny ara-panahy. Dia nieritreritra teo izy dia
ozy izy ny dadany hoe azony se amin'izay dia somary nanginy ty tovolahy kely anankiray ty dia ozy izy ny dadany hoe ohatr'izany mihitsy ny ara-panahy. Jesosy dia hiditra ao anatintsika ao izy, dia hanasitrana antsika. Indraindray ohatra ny fanafody mangidy, tsy tiantsika ny hampiditra anazy satria Jesosy rehefa miditra ao anatintsika dia mitaky ny hanalantsika ny fahazaran-drazitsika, mitaky ny hanalantsika ny fahadosoana ataontsika matetika, mitaky ny hanalantsika ny fialonana, ny fiavinavonana sy ny sisa. Kanefa rehefa tafiditra ao Jesosy dia manaiky ny esorina ao anatintsika izany zavatra rehetrarehetra izany, dia mitondra fanasitranana ao amin'ny fanahintsika ary hita etỳ ivelany ny fanehoam-pitiavana ataontsika amin'ny namantsika, ny fitenenana ampahalemem-panahy sy ny sisa. Ny zavatra tiana ho lazaina dia izao hoe manomboka ao anatiny ny fanasitranana. Isika koa rakizy dia misy aretina ara-panahy mahazo antsika, ohatra ny lazain'ny dada tamin'ity tovolahy teo. Tadidinareo ve ny tantaran'i Zakaiosy? Zakaiosy dia nalaza tamin'ny fangalarana ireo olona manodidina anazy. Rehefa mamory hetra izy, mpamory hetra ny asany, dia ataony mihoatra izany, mangalatra dia ataony any am-paosiny manokana izay mihoatra alainy. Indray andro nefa nandalo teo amin'ny tanàna misy an'i Zakaiosy Jesosy, dia rehefa reny fa andalo Jesosy dia mba anisany liana tamin'izany satria fantany fa Jesosy dia olona malaza. Misy zavatra manokana afaka hoentin'ity Jesosy ity eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Teny fanena tamin'i Jesosy izy dia haintsika ny tantara. Nampandrosoany tao an-tranony Jesosy, ary tsy tao an-tranony ihany Jesosy no nampandrosoany ndraiky izy fa tao am-pony koa, satria manina ozy izy nareo? Ilay Jesosy nampandrosoany tao am-pony dia afaka nanala ny fitiavan-tena, ny fitiavan-karena, ny fanararaotana izay fanaon'i Zakaiosy. Dia naveriny tamin'ireo izay nangalany izany ireo zavatra tsy nety rehetra nataony. Dia toy izany koa rakizy Jesosy, dia hiditra ao am-pontsika izy amin'ny fomba maro samihafa. Mety amin'ny alalan'ny mpampianatra leson sekoly sabata miresaka aminareo, mety amin'ny alalan'ny hafatra manokana toy izao, mety ihany koa dada sy neny mananatra anareo. Dia iriany Jesosy indrindra rakizy ny hiditra ao am-ponareo mba hitondra fanasitranana ary indrindra hitondra fiovana sy fanavaozana eo amin'ny fiainanareo. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao dia amafisitsika fa voalazany hoe Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetrarehetra, ary Andriamanitra dia te hanova ny fiainan'ny ankizy kely tsirairay avy. Irianareo ve ny hampiditra an' Jesosy ao am-ponareo rakizy? Tianareo ve izany? Ho tanteraka aminareo izany. Amin'ny Jaona 5:15 no misy ny tantara izay noresahantsika androany. Ary ao amin'ny Timoty 2:13-17 dia izao ny voasoratra hoe izay rehetra no miantsindry mandr'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Dia mino arakizy fa anaiky isika ho ahitsy ny ten'Andriamanitra ary indrindrandrindra manantena fa ankizy vonona ny hampiditra an' Jesosy ao am-ponareo ianareo dia hitondra fiovana eo amin'ny fiainanareo izany. Mirary soa ny ankizy kely rehetra hivavaka isika. Andriamanitra Ray Masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra ny amin'ny teninao
ary indrindra misaotra ny amin'ny fitiavana izay naseho anao anay tsirairay avy. Na dia eo aza indraindray ny tsy faharisianay, ampiditra anao am-ponay no ireto zavatra izay mahazatra anay, sarotra aminay miala azy. Ankehitriny izay Jesosy eo dia manokatra ny fonay ho anao, midira ao am-ponay ary hitondrao fanavaozana ho amin'ny fiainana vaovao ny fiainanay tsirairay avy. Amin'ny anaranao no anoinana ny vavaka. Amen. Mandra-piona indray rakizy io. Na hainao teo Fadarana ho an'ny ankizy. Tiay Andriamanitra. Ianarana soratra masina. Izaratra bako fa Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra.